ho amin'izay rehetra malalana sady voantso ny masina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alatsinainy 6 febroary taona 2024 andro fanokafana ny herinandro fianakaviana iombonan'ny sampana vovokomamy ny vondrona fototra lahiny ary ny sampana lena kristiana ao anatin'ny fihanjinana ny lohahevitra hoe mampahafantatra ny asan-tompo ny soratra masina ary amelabelarana ny lohahevitra manao hoe ry ray aman-dreny tadindondoza ny zanakao izay notsainy ny ray aman-dreny tanjona eto toerana andrianomanana miarosoa miarabanao amin'ny anaran'ny tompo ary mirary miery faherezana ho anao amin'ny fanontona izay tanteranao. Ndeha isika iadisandra iveran'Andriamanitra ny famakiana salamo fa 5:10 ny andiny fa 3:10 ka hatrany ny andiny fa 4:10 ny salamo fa 5:10 ny andiny fa 3:10 ka hatrany ny andiny fa 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Alla di sei, falla la non di e si applica che no, ni che non la casa, mi arranca la ragazza, vai a leva di Andriamanitra, quando guarda che no, a vedere, a ragazzi meno falla che no, quando uns, a fare di no mangiare, a dono si sei la mania di no. Mankalaza zay fa Andriamanitra tsara ianao ary Andriamanitra fitiavana ka mampiariary ny famindraponao aminay isanandro. Ny fitiavanao koa eo no mbola tsy maharandratra anay tahaka izao satria miara-nenina aminay isanandro ianao ka mitaiza ny fomonay an-trano amin'ny alalan'ny teninao. Mbola miteny aminay isanandro ianao ny rosonay amin'ny fahatsarana ka anangalao anay indray ankehitriny mba izaranao ny teninao ka ho tonga fitonana mendrika ny lalana masina. Ny fona aminao izahay manoloana izany fahatsarana izany satria matsiaro tsy tanteraka fa olona mora mividy lalana manoloana sitraponao ka tafasaraka aminao hatrany. Raha koa finindra fonao izahay ka tena mitafatoetra ao aminao tokoa ny fanahinay amin'ity andro ity ary amin'ny andro tiananay sisa ihany koa. Tehirizy ihany koa ny fanomatenanay sy ny finonay mba tsy ho voazongozony ratsy ka hijoro sy homenatra ny vavolombelonao. Ankehitriny mangataka ny fanahinao masina izahay mitariky anay amin'izay rehetra atao eto ka olom-baovao aminao izahay ary tena handray anao Jesosy Kristy hitoetra ao anatin'ny amponanay hitariky amin'ny tsirairay amin'izay rehetra tianao. Nenganeto amin'izay rehetra ifampizaran'eto dia tonga ty anatinay ka hampandroso ny fiainam-piamponanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no andrinay sy angatanay izany varak'izany. Amen. Eniadiavana fahatafomora amintsika ao anatin'izao andro voalohany amin'ny herinandro ny fianakaviana manerana tsahany fijekevana izao manona ny fahasavan-tompo ho amintsika tsiraray avy fiadanany mihoatra ny fanarany ho amintsika fiangonana. Mbola ivava isika raha eo ndreto izay zanakao izay te-hiavy eo ambany latrano ary mila ny fiarovanao manekely araka aminay araka ny vavy-mpanasandratray mitarihan'ny mpamponao teo amin'ny alalan'ny ranomasina sokafy ny sofinay ny fonay mba handraisanay ny teny ho fiainanay dia tsy ao izay fa
tena ianao masoandro sy akily anay. Mitenenandry to fa miainy izany fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahita fafana daholo hoe sy rehetra. Atsangarana izay tsy mahita, tsy mahita fa miafiafy afaka mandroso tinatsy. Mahita tsara daholo misy zavakely moa iavana ifanampianana fa hoe mipetraka fotsiny fantany minina fantany managailana izy. Eny ary tonga soa anatin'izao fotoan'izao ny lohahevitry ny fampizarantsika androany moa dia iny atao miaraka tsara hoe io lohahevitry moa dia mety nanaitrantsika ary nalinantsika. Nahoana hoe iray aman-dreny olon-droa raisy reny kanefa eo amin'ny farany dia manao hoe tamin'ny doza ny zanakao. Ahoana loha hevitra rehefa te hiresaka amintsika sady hoe samy tompona andraikitra na idana na ineny ao amin'ity lohahevitra hoe tamin'ny doza ity. Manaitra sahady antsika ray aman-dreny haya mananjanaka. Ray mpianakaviana mananjanaka ao. Reny mpianakaviana mananjanaka ao. Ray aman-dreny mananjanaka izahay. Tsy adidin-dreny na andraikitra ny ray fotsiny zany ny zanaka fa andraikitra ny ray, andraikitra ny reny, andraikitra ny ray aman-dreny. Samy manana ny ndraiky eo anatin'ny zanaka ny ray, manana ny ndraiky eo anatin'ny zanaka ny reny, manana ny ndraiky eo anatin'ny zanaka ny ray aman-dreny. Tampon-doza tanatin'ity lohahevitry ity rehefa ikorisany tsara ny fafana dia hitantsika hoe aizava ny sehatra mety hisedrany zanantsika amin'izany loza izany. Misedra loza aizaseza tokoa ny zanantsika. Dia hoe mpakafantatra pesy mitazona moa zany ty lohahevitry dia hoe mivoaketsika manino mahafantatra hoe inona ny aro-loza. Zao moa fantatsika fa miasa mafy ny anniversaire dia rehefa hoe loza manamba loko mavo tsy fantatry tony izy fa tsy vakia. Dia hoe zao zany fepetra raisiny. Raha milaza zany lohahevitra hoe tafontoza ny zanakao dia hivoakety isika na ray aman-dreny isika na zanaka dia afantatra hoe inona ny aro-loza. Apetraka tapo misy fasika ny tafo hoe sa anao lalandrika ngeza hoe mba nikomina tsara ny drano mba tsy izany tia mifatitry ny fonena raha toka resaka rivozana rahabe ny resana. Ahity zany sika ny farany hoe raha tafontoza ny zanaka inona ny aro-loza. Ndraiky fakafantatra kely isika. Tonga eto satria ray aman-dreny mba hizaka mahetra ray aman-dreny rehetra. Tonga eto satria ino tompona andraikitra. Tompona andraikitra ianao iza mipetraka ny ray aman-dreny. Tompona andraikitra ianao, mampianatra ianao, mikarakara ny fihetsity ianao tolona amin'izany mamelana tonga sara-biazana mba hitsaka misy sika. Tompona andraikitra ianao mampianatra. Kazamety misy tompo-pianana santsika nafanolona ny anampahaloto. Sotra inona koa ianao tonga eto? Inona ianao tonga eto? Inona koa ianao tonga eto? Zanaka ianao tonga eto mba hitsaka indray amin'ny zanaka rehetra. Atokely tamin'ny doza. Vitsy kely ny zanaka tamin'ny doza.
mety apetrany zao inany antony natongavana eto hoe tongety anao satria manetranao mboa hevitra ina koa ny saky anao tongety anao fa manino tongety anao nandre ny fiantsoana tamin'ny tambajotra samihafa na tamin'ny alalan'ny Facebook na tamin'ny alalan'ny YouTube amin'ny fiangonana na ny site web amin'ny fiangonana na ny radio fahazavana atsangano hoe ny tanana indray tsy mitsangano zay hoe zany nandreny amin'ity herinandro fianakaviana androany fifiamantia tamin'ny alalan'izany fampandrenesana samihafa izany atsangano hoe tanana misotraka tsy miantsy tany anevitra zany ny fiangonana da ho azy tsika androso ny voalohany jerentsika dia ny tontolo misy atsika tontolo misy atsika aiza ny tontolo tsika nisaritatsika eo misagy maneo ny polantagy no terrestre oenjona tsy tokony hoadinitsika fa ity polatany misy atsika ity dia didino ny planeta maro any amin'ny afaka samy amin'ny vandy sy etreo zany tsika hoe ny tontolotsika dia io tamin'ny boribory ihany fa misy miasa manodidina atsika ary hitatsika tsy efa iainantsika fa ampainatitsika eto hoe tena miasa io manodidina atsika eo manafika atsika mitondra loza atsika na miara-miasa amin'ny fahatongavanloza ianatreatsika misy tontolo vitsivitsy nataoko hatreto ary tena iverina famosonana natsiko mahavanina dia tontolo inona voalohany ao voka ndraindray dia atentsika fa manomboka ny tontolotsika zanak'olombelo na anamboka ny olona dia fa miaina ny tontolony fantatry ny fitsabo zany fantatry ny reny zany anizy dia fa olona fantatsika zany mampiananatsika mety misy karazany maro ny tontolo iainan'ny zanak'olombelona anamboka ny fiainan'ireny ny fandraisan'ny dadasineny da tsika eo fa tsy hoe mitondra vokanely aloha zany ny vehivavy tonga dia tontolotsika momana loatra ka tsy mahitara eo io zay io dia atovy mazava tsara fa miaraka amin'ray sy tonga foana amboka tena zavatra manokana sy masina mihitsy momba ny maria sody hoe misy mihinana mitranga dia hoe atrany tantara maria manokana tena tsy misy afa-tsindray mandeha teko amin'ny tany tantara maria fa tsy maintsy manohana ny reny mitondra voka ny raikanavi raha voizay midikomana dia marika tsara fifatazony doza saratsy ny zaza aoky ao anatin'izany ny reny mpianakaviana mitondra voka ny laozany ny ray mpianakaviana ka hoe mbola tsy mianatokantrano ao anatin'izany fitondrana voka anatin'ny fikorontanantsay loza fa tsy tonga ny zavatra kavay niady aona mihitsy efa korotana zany tanjotontoza na izazy afa-tsy mitohina ny sasasasany hoe za mbola tsy ponina esoriany zay hoe tanjotontoza ny zazy tanjotontoza araiky bebe loza afa-tsy hoe miaretina mety mahazo reny mitondra voka ny fifohana sigara na sanatry zava-mahadoelona ny fisotrona zava-mamamo izany dia mahatonga nyty tontolo voalohanytia isedrany zava zany atao hoe tanjotontoza izany ny fahamoa rehefa tonga sony zaza trotrony izy
dia izay farananjoky dia reo izy ireo ao amin'ny ankorana kosa indray. Ao amin'ny ankorana kosa indray inona re tanyn'izamety ao hoe raikitra ihany zany rehefa ambatiny tonga ihany izy dia inona ny zavatra misy ao amin'ny ankorana mahatonga hoe tamin'ndozy inona no zamanantana ny ankorana manantana ny zanatsika ao anatin'ny ankoranao ady ray aman-dreny adiny fatsy raha sendratrano zany nareo hoe tsy mahatsapa hoe mangayay zanaka ao an-trano tsy tany hoe tsy asiana niteratra na koa tsy fampiny ety manana amin'ny fiainana andavanandro mbiankoditra mihitsy zany fisaraha-panambadiana efa tena lozanatry zany zaza tsy miditra ny sekoly raha voatozako izy satria moaviny zany dia mazavozavo ny fahendrena itsika hoe ahoana tsy hoe manampaizana kokoa manampahendrena fa misy fisoavana kokoa ny olana ny fianarana mioatra amin'ny tsy nandia fianarana ezaka biatatsika hoe mahotafiditra an-tsekoly amfonza za malagasy. Ao amin'ny ankoranao a misy karazana tadiny koza izay a manafika ny zanatsika isa-tokantrano tokony fantatsika zany ny tsy fandraisana ndraikitra indray aman-dreny izay tena adinitsika tanjondozy izazy zay le mohevitra teo raha toka everitsika fa mety manana ho amin'ny andavarandrom-piainany any diam-po azy amin'ny tozy izy raha toka tsy everitsika visy tsy enitsika izy raha mampety tsy everitsika izy raha mamparay tsy raraitsika izy raha hoany saranampotra amitsika karenaka be tany efa tamindindozy izy amin'izany milan'izany mizany ao atokantrano lay fanamaivanana ny fisiny dozy na ikoto ao anatin'ny tokantrano zany dia efa taminddoza ho an'ny zanatsika any anisa tokantrano any kanefa tsy voatsika loa fa ny akamorontsika toy izany motavarisaka tamin'ireny karakavinanikay anoana ty fampianarana ty dia hoy izy hoe zaho izy raha nitaiza rehefa mamahana zanako dia apetrako amin'ny zazakely reny izy mbola manodidina androtaona apetrako izy dia apetrako ny sakafo dia mitrako feokily izy dia izay izy dia mila zava-rasako rezirezy mitrabana mitezatranako kefitona zao izanako hoe folotona dia manao izy tena manahirana izy kasy zay ilay tadindozy tsy neveritsika izy vonikely efa lehibe izy mitaka ny trosampitianana amitsika tsy navifazy ny tablet misy feokira fa nitady anao am'izay azy ary takiny amin'ny fomba hafa zay hoe tadindozy izy mampieritreritra antsika zany riavana na reny ianao araikanagaviny ianao tadidio fa ray aman-dreny ianao vao mpiasa ny patron reny mpianakavina manao dia reny mpianakavina ianao vao mpiasa io alotrano vao anao vao tsy eo mety tsy vita reza mitafiranreotrakabe fa zay tsoatra masany ana dia samy manana fizay zanaka nanray nandreny aza tao amkiabao na takany asanao ny zanaka fatadindozy izy ao anatin'izany nao tsika androso inona rety zanatro mamely lalana ty ino ty olona mamely lalana ty
zafaty kely ny lalambe ny fateroia ny lalambe dia tontolo misy koza matidona ny zanatsika izy io ao anaty vahoaka hoe nylizany izy ao anaty vahoaka izy io eny an-dalane raha mijery akaiky sika dia misy fampanadokambarotra panneau publicitaire eny an-dalane raha ohatra zao sika zay mandeha amin'ny lala ampeforoan-dalamambila miainaka ny lamano sika hiditra aminay lala malizy amin'ny zavatra ndravainatasy manaovambety dia mahita asara mbola io fa mahita pato misy fianako lalambe dia misy loza mitatao amin'izany tsy hoe pato misy fianako koa ny loza mitatao efa raha mahita io fotaratrano izy rahabehinamambe dia mihinanara izy tiako nodray fa rovara izy maneno dia zanatsika n'izay izy efara izy fatatsika ntoe akoatra ndraina dokambarotra manerana lalandrena ny namana karakaranao mety loza mitatao ho azy miresaka eny an-dalana donc isika mbanao andrane manana tanora anankiroa matelo miara-mandeha eny an-dalana dia maneno hoe ndraisany fa mahita resaka maro inatra resaka tsiritrerikirano mihitsy zay ilay loza eny an-dalambe tsy maintsy mandeha eny an-dalana nefa ny zanatsika antsarisika hoe ndeha ho tatana ndeha ho babena efa robe fotona telo ambe fotona ho babe kotsinoa makany ampianarana sia dia androsika ny tontolo manaraka rehefa avena an-dalambe izy dia tonga ny sekoly io koa dia tontolo izay ahitantsika tanimboza ho an'ny zanatsika ny fiarahamonina ao an-tsekoly zany hoe mpampianatra ny ray aman-dreny ny mpianatra raha raisina tsirairay ny mpampianatra inona no mety atanilozany mpampianatra na ny sekoly ny sekoly sasany dia no miantony amin'ny fandramana dia tsy mametraka tsy tifehizana intsony miditra daholo zay te hiditra na lavafo lehilahy na foiakanjy vary na nina satria malalaka ny fianazao efa fafana zao dia izay mitaminodozy nandray dia misy ray aman-dreny makafian'izany fa rehefa manombola tena hoe aiza reny ny sekoly tena matanjaka ny fampifehizana fa mahitsika sekoly ko tsy manina ntsony na traizany volohany ankizy na traizany alamba izipony vehivavy na mahahoana endrika ny taloha dia hoe inomoa le tsinjery hoe izany taloha ny bakely zay matoa izao tsy zany ntsony fa mampijanjina daholo dia pataloha fitotrany daholo akamaroa ny mpianatra tsy miteny amin'izany mpampianatra fa tehiteny foana hoe atoa iny mentiko ao am'lehibe masanakiraiky mpadiasa dia iny tonga gamba dia asa reny fa tanonozany zanatsika amin'ny sekoly tavaresaka tamin'ny mpianatra anankiray indray ano manty manao na ny fiarahamonina ny an-tsekoly misy anareo tena manahirana hoe pasitera eny amin'ny fahankadrivotra tsy misy menandratsony fa mifanorika na lehilasydiva na vehivavy samy vehivavy dia rehefa mifampijery zareo miteny zany mihitsy le izy izany lay sekoly tanondozany fanatsika amin'ny sekoly tokony fantatsika ray aman-dreny zany ao amin'ny boky zay makiny satria mianatra izy moa mifapaka mandray boky ary tena tsara ny mamany boky say
ao anatin'ny misy karazany boky misy tena mitaiza sy manabe mamparanitra ny saina fa misy reny famindrany zany mampitsoroka ny préparation toetzay mamaky boky ny zanatsika mafitrian'ny boky zay vidina ho azy reky mba jeremianty ny sorazany boky tonga ao an-tranotsika boky manao zay mizana le tia mamaky boky foana nefa ny votoatin'ny boky efa zavatra izay mampifirinarana tsy araky ny tombo izy ary tsy manome fahendrena fa mampitombo adana jeretsika ny tontolo ny zanatsika ny zanaka hoe tontolo ny vataboky eritreritrisika fa misy zava-doza ao anaty teknôlôjia zay tsy izorina antsika intsony dia io le tena tsy voafeky raha atao hoe rivodoza dia ny fikilometatra isan'olona raha atao hoe lorontany dia efa amin'ny refirina ohatran'ny folo ngamba tsy hitanao intsony le oviny misy lorontany tamindray fosiny atoandro belan'anazy zao sasany efa tsy tantsony ty mambaravara ny voany sasany efa tapasika nambaratapatra vazay moa toromazy fa misy loza ao anaty teknôlôjia io zay tsy voafetsika zanak'olombelona ary mifarana sy rehefa inona feno loza ka izao tontolo zao zany metsy ao ny internet ao ny inona daholo raky izy dia inona koa rehefa manadinika batisana ny katrana dia inandro zay fanandako amin'izany tena zao hoe riavana malala minamana zanatsika dia tsy hoe aza maminamana ny azafady tsy raha zao nykoa zany aza minamana hoe iny tsy mahazo mitrapatra aza miarakaraka tsy zanatsony zao fa iza efa vianamiambakana mihizitra ao zanaka hoe onamanao zamba rasinamana dia mba isao hoe raha vera fa tsy tsikirovo mba isao hoe firy ny namanjanakao ao amin'ny efibena fa misy rehefa ferana zay tonga rehetra mankatako anao ok io sahirana aizanako manana chifre manisaka aminy isanandro tsy fantatrao zay resaka ifampiresana tsy fantatrao zay fotoana ifanomezana tsy fantatrao tsy voafefinao ohatran'ny ovitany io zavatra anankiray tontolo iainantsika ny manaraka dia telifaty reto zavatra anaty telifaty toeram-pilanao ny avokatra izy io eto amin'ny firenetsika etsy misy dia atsy misy fa ny arasenany karazanankizy rehetra kazatray amandre samy hafa ny tsena atsy doteny atsika mikodronoa atsika tanora man'ny tanora ilava toeram-pilanao manamazatra manao na toeram-pidiazana hafa ohatra zany ka hoe fianarana hoe activité parasolaire ankoatra ny fianarana ataonao dia mankaizy ianao mba miala voly milomano hoe misaratra tsipikotra itsy karaoke dia inakosa PlayStation PS mahazo zany manaboky kotra dia rehefa hoe temongizageza kokoa dia tia hoanile any tia produinona zao tia zao taditozanzanatsy aviovana ny mipoka ontsina ontonjambokaka rehefa indrisy mipokaka maty tsy vofe lay folona vatana dia lasa loza any koa atao ty toeram-pilanaovana
efa mamonga misokatra tatoato taona vitsivitsy zay ny fijerena horonantsary mitanozy iray mandrimanana ny tadidiaokana zany tantary tadidigatay riena ao anatin'io dia tandondozy misy loza mananotanina eny antsena vao manomboka amin'ny akafibiazana fototra dia misy ny kojakoja izay takiny sekoly na mpanabe ao anatin'izany kitapo ao anatin'izany kahe ao anatin'izany kojakoja samihafa any antsena ny atantsika amin'izany voatsela koa dia isary aman-dreny lazany amapatisa zany tapely zany ny sasany manao an'ilay kitapo misy sarila misy tandroky kilo zavateny antsena dia manamarika fa misy hevitra tiana ampitena ary hitaovana mila mba hankafy akoatra ny fitaovana ao ny sakafo ao ny fitafiana rehefa tonga ny vanim-taona anankiray dia mahita ianao zao indray zany le tendance zany zao indray zany namody dia roka kanefa mihitsy hoe ampamory vakanjo navabe zany tsika dia asina takany navabe koa tandondoza zanatsika malava dia no tsy sapetakany lavatsy ohatran'izay fa eny amintsena kondra resika ny mandrena dia tsy mahalala mihitsy fa ny fifandraisantsika ny zanatsika eny antsena dia mampiditra azy ao anaty ny tandondoza inona ny tianao amindreo mitondra fiangonana misy sekoly dia nanamboatran'izay vao irery zany ny sakafo maivana ho an'ny ankizy ny sekoly mety fa any indray aman-drenina sasany indray aman-dreny sasany mampianatra hoe tsy mitondra sakafo maivana fa tsy voankazo fa isika iray aman-dreny hoe nangotenao androany tonga ny anaty vilanitsika iny tsy tiako loko iny mantsomaintso be io ka isika mihitsy ny tokony ametraka mialoha amin'izy le mbola kely ny safidy mizotra ny fiainan'ny zanatsika raha izy dia fahavelantsika ifidy dia azagaly ianao ino zany ny perikopandroany andriamanitra no manome famoizany masina fanambadiana raha izy dia fahavelantsika ifidy rehefa tonga ny fanolorany tokantrano dia zay tiako ihany ohatran'ny godeta mbola kely reny tandondoza no amanjanatsika raha toka tsy taniantsika amin'ny safidy araka ny sitrapon'andriamanitra indrindraindrindra ny zanatsika eny an-tsena asaintsika mifidy na mividy izay tia mividiana izy rehefa azao volony anazy ny tontolo farana dia izay idiantsika androany ny fianarana tandondoza hoe ny zanatsika ny ampiangonana sa tena hoe voary tsara izareo manakola zay izary manao hoe misy loza manodindona azy koa manodindona azy koa tia ampiangonana tsy raha mahitana fanaonareo mampena zany izy rehefa tsy ampiangonana dia mbola tandondoza ihany misotra nyfanaizanjany zao misy zavatra tsy sanotsika fa isika ihany no mampiditra andanatsika moloza tia ampiangonana miany torite tsy miany torite tiany telefony nanalovy tanjo
fantatrao betsaka. Amin'ny fotoana tsy indraindray fotsiny ray za manokana no mitondra telefôny eny amin'ny bilotra. Ary raha mitondra modario tsy ampiasaiko amin'ny zavatra hafa fa mifilovana fanetsika dia hita manompiana amin'izareo eto ka ny ankizy kely anananazy isika mpiandry ankizy tsy ananazy dia manino tia ny telefôny. Izy fa mangina mantsondra io tondra zaza dia zaza hoe mandizana jibona teo tondra zaza no mpamaky dia mijoro eo alohan'ny manamantsotra izy mpamaky mitazona telefôna ilay zaza kely. Dia io ihany izy eo ihany maneno ilay telefôna maneno amin'ilay zavatra novinao misolo ilay amandreny fankorotana tsy misy filaminana mihitsy ilay zaza tsy vita rehefa mangina. Atia mpianarana kofa dia misy nytoy izany iso efa zatra izy zany le telefôny dia an'izay eo mangina efa zatra izy isolonao atsy andia. Isika ihany no tsy mahafantatra fa amin'ny alanan'io tampona ny sofiny tampona ny masiny mety mangina ny vava tamapetraka eo toerana izy fa tsy tafahoana mitombo izy. Tamin'ny toza ny zaza natia mpiangonana azy misy an'izany atia sy ny karazany zavatra maro zay mety sy mitsanontsika an'osy. Eny ary rafitina ny tontolontsika ankorana dia tena didiny loza voan'ny amboka ka tranga-piangonana. Marina zany ary nyfamiaberanao eo atreo amboka ka tranga-piangonana zany hoe tsy misy mihitsy azotsika iarovantena arany zava-misy manodidina ny tontolontsika. Nesika hitsy amin'ny zavatra manaraka ho antsika amin'ny hazo fihinam-boko ny fiainatsika. Hazo fihinam-boko ahorina ary zany io hazo io hitatsika fa misy faka seho ilazana hoe tsy velombelom-poana na mamoa fotsiny amin'izao ny hazo fa miopakalako izy ary maka ny tsirony tany dia tarafiny masoandro mety hitatsika tsara ny masoandro tarafiny masoandro ka mahatonga ny fiodina ny tsirony tany anjary tsiro hazo dia miteraka ravina tsara sy vo matehina zany mitrehitra ny genesisy toko fahatelo. Io zany ny sary miaina tamin'ity zanakazo ity izy rehefa miverina tamin'ny tsirony tany ny rano sy ny tany dia mialibe mioripaka mafy ary nahazo tao mafy fototra mafy dia misy ravina tao misandraga sy ravina ary vo matehina. Io misarytsika amin'ny volana kanefa tsy mipetrapetraka fotsiny na mahirihirana na milamindamina io hazo inavana zavatra mitranga amin'ny hazo mety anafika azy maritaina volona vahino izy sika malagasy tsy mbola misy andrenitsy fatatraondre voaloka maritaina dia karazana volona zay mihinana voankazo tena tsaingohany kely fotsiny dia simana dia lasa izy tsy lanina tsaingohany drakaty ohatra dia tsaingohany voanakely tsaingohany kely ndraika tapitra siny mikakifoka hatrabe nareo izay tratra amin'izany dia tonga dia fonosaseo teo izy zay le fiarovana ohatra io zany natao sareo fanamamina any anaty voankazo any izy tsy tatsika ohatra any anaty njaratsika izy tsy tatsika koa efa voatafika ananatsika izy rehefa tsanykely dia tratra ny fahasimany le tsy tody amin'ny fahamasana na mitsapotsiny tsy azo hoanina aveo ary mifany dia mirivotra fofofa ndrivotra tena mitongirana tsy mivory
fihinana varatra aloha avinany hazo ary mety manitsana ny voankazo izy, mety manitsana voankazo izy. Io ny sarintsika ankorany izay tafiaran'ireo tontolo misy loza samihafa tsy voafehantsika teo. Ataontsika hoana ny amefotrio aza makatia ny voankazo ianao. Ataontsika ahoana ny amefony maritainy tsy maintsy nisy eo izy ny karazam-olona samihafa. Ataontsika ahoana ny anakany olitra tsy mitombo any anatin'ny voankazo tsy mampiasa mihitsy ny fanafody samihafa titsifirina izy arak'izay fandalinana ataon'ny mpandinika dia hoe rehefa zao dia firina fanafody ny voankazo zay ilay fiarovana. Ireo loza zay mihoatra ny fetratsika ka tsy afatsika mametraka fiarovana tsy maintsy mila zavatra hafa ivelatena tsika tsy vita ny tsirony tany sy ny rano ao ambanin'ny tany eo ny fiainatsika ankonana atongatsika ho azo be mahafinaritra nakaio fa namezaka sika mitaiza manabe le tontolo manodidina rehetra teo dia mahatongatsika trapavoazana misy tompo misy loza sy tratra mifetratsika amin'ny fanakanana azy. Araka volaza teo dia hoe mihitsana le fo mahafinaritra. Dika amin'izany dia mila miorina, mila mijoro sika anohitra mireny loza samihafa izy. Inona ny fijoroana izay takiny veriberina teo ny voabolana hoe rano sy pray. Raha ny soratra masina dia ambaran'ny soratra masina fa ny folo tangonaka andrin'ny teny, ny teny no rano. Ny fototra iorenan'ny voankazo afaka anohitra fa miditrany amin'ny fiarovana sy ny fahaolana tsika izao ankorana voary. Ny fototra dia ny fisian'ny tenin'Andriamanitra ivelomany ty ankorana ity isan'andro izany fa tsy hoe drindray tsisy rano drindray mba misy afaka indray ny rano mikotriny ary ny tangonaka andrin'ny tenin'Andriamanitra ny fotsy teny rano fa ny foa ny tangonana. Ao zany no mivelona ny ankonantsika hatoy azy anjary mafiorina tsy hotratry ny rivotra, tsy hotratry ny vorona, tsy hotratry ny olitra, fiarovana ny ten'Andriamanitra. Fiarovana ny ten'Andriamanitra izay ampanjakatsika ao amin'ny fontsika. Ny Deutéronomie 4:3 dia milaza mazava fa ilatsaka tondranorana ny ten'Andriamanitra. Ny ankorana voary araka izany ny ankorana voary dia ankorana izay mahita fiarovana ao amin'Andriamanitra. Misy arao faefatra am'valopolo andiny fa raika ambin'ny folo dia misy soratra masina manao hoe fa masoandro sy ampinga Jehovah Andriamanitra. Izy ny fiarovana manoloana andreo oza be lehibe ireo tsy misy afa-tsy izy. Raha ny Baiboly ny avelantsika hiteny, raha Andriamanitra ny avelantsika hiresaka, tsisy fiarovana afa-tsy Andriamanitra ihany manoloana ny oza izay mamonjy antsika. Fa inona koa iny fiarovana fa rehefa tojy ny olana ny vahaolana dia tokana ihany koa raha ny Baiboly ny avelantsika hiresaka ny tompo manao hoe ahoana izy ahoana tsara azo resana tsara be sary setry ny mantsy tompo baridady lehibe ao ampotitriny azo fijaliana sa olona be lehibe ao ampotitriny azo fijaliana sa olona be lehibe miaraka amin'ny baridany
Indraindray dia tosika dia manao an'ilay mankanesa tiamiko ianareo resafatra sy mavesatra ny fahazahoana io ilay koa indraindray rehefa tapena be voloko masofanany dia hoe menta mavesatra moa zany mentinay lasa hitondra entany jiso fa iteny io a dia teny hoe mankanesa ianao ilay miasa fatratra sy mavesatra mankanesa ny jiso efa ao ilay olana fa olana tokana tsy be lehibe sy ambarana vola ndao anatona manatona ny Jesoa ianao ray aman-dreny manatona ny Jesoa mizaray mety teny tena tsy mora zany fa sy tena mitry hoe teny indray bava nefa tsy vitany bava zany ity ao to tsy vitanay zany tsy vitany zanako zany tsy mora zany fa io tena io ny vaholana tokana ny fanatonana ny Jesoa amin'ny enta-mavesatra izay mahazo antsika dia atao zay dia vita ankorana voaro anatin'ny lozy raha toka manaiky fa masoandro sy ampia Andriamanitra raha toka manaiky ankeo amin'ny Jesoa azo antoka ny fiarovana zany na inona nididina nay hazo tsara teo na rehefa eo ambany fiarovan'Andriamanitra ilay masoandro sy ampia isika na rehefa nanatona ny Jesoa isika dia tonga voary manazava an'izany rehefa manenjolatra masina anankololeto ahoana manatetezana Andriamanitra ilay ampinga sy masoandro mijao anaty voalohany manontolo saingy mitarika eo ny voalohany dia tena lazantsika hoe ny fianohan'ny fiarovana dia anao manaiky fa Andriamanitra no nahary tsy tonga ho azy teto izy fa Andriamanitra iza moa Andriamanitra ilay mazava ao toko voalohany azy ary ahoana ny ahafahana tena hoe tonga eo anatrehany ao amin'ny toko voalohany any 5:10 sy 7:10 dia no misoratra masina hoe ny fahitsika izay narehetra mandray azy menyeto tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarana izay tsy nateraky ny dra na ny sitrapolombelona fa nateraky ny fanahy ny farekentsika ho zanak'Andriamanitra rehefa zanany dadazeny dia petraka dadazeny ao ambany tafitrano dadazeny rehefa malaiky ny zanak'Andriamanitra ianao dia ankonan'Andriamanitra eo ambany fiarofan'Andriamanitra ampinga sy masoandro Andriamanitra dia zava-dehibe zao natoko voalohany manolana antsika ny amin'izany atao hoe fiarovana manoloana ny loza be lehibe izay mananontana ny tananantsika ity lay Deutéronomie toko faha 2:10 raha vakitsika dia nanao hoe hoavy tahaka ny trano fampianarana ary ilatsaka tahaka ny andro ny teny sy tahaka ny herika amin'ny amaitso ary nanoloana amin'ny ano ny tenin'Andriamanitra ihany akekezin'Andriamanitra atony Jesoa ary velomana ny tenin'Andriamanitra ny farandriamana dia mametraka ndraikitra amintsika ray aman-dreny andraikitsika ray aman-dreny dia toy ny mpanazatra eo amin'ny zanantsika mpanazatra izany hoe raha mpanazatra olona ilomany misy mpanazatra olona milomany rehefa tsy mahilomany misy zay ny tsy mahilomany izy fa mpanazatra milomany mahay izy mpanazatra ny zanantsika amin'ny fanakekezanan'Andriamanitra isika fanatonana ny tompo isika amin'ny fivelomana ny tenin'Andriamanitra isika ray aman-dreny mihitsy zany ianao dady ianao reny no tsy maintsy efa zatra miaraka teo ambanyelatr'Andriamanitra no efa manatona ny tompo foana amin'ny fotoana rehetra ary tsy tapaka miverina amin'ny rano
ilay alatsak'Andriamanitra arakabeotelovia ary manaiky ny fonao hotanolaka anyriny teny mahita sasy teo amban'ny hazo tely aloha miana hoe ianao ray aman-dreny ao amin'ny fakao miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fonaolaka anyriny tenya dia miainga ny hazo mialehibe teraka vontsara matetika anazy voana manomtena ho mpanazatra isika Ninakuja kutangazaji manufaa hizi zao tekniki zao sima ya mzani aona pia chini ti teknolojia sasa hiyo demaka ndio sasa kwa kwa sana itiu mtutunza sana kwa tino voanza ndoa itiu manaona zote za tena hivi kwa msazo zote mamlaka tena mnyaji mnyaji dia yanakuwa kila nafahamu simepata kianza miza na nao manaona tuturi yana tuturi sana misekuri ya nani na kanisa manaona nzikuna jamani Miana zangu za nzikiwe mambo kanuni Minuti yisirishiti Plaza Zambina Alain Serge Place sixième associé Alain Kétier Maurice de Provence C'est son famille Il va descendre dans la justice Pour les saints Si c'est pour la Manaona ni siku za nasija tunga university de formia na bino na kulati boka tsikuzi iti papara ni tanda petiona si filiputia la dia mapati atia nyajaksha tatsikia la nji tena kulati na fata chanta dapa Ethiopian au miasa na apostol kufavara kufarika mbegu si bavara mbegu fa ni asa N'Andriamanitra dia vokusika anatunazy ny Filipo mampianatra azy. Fantatrao vakinao ataovahoana ny fahatsisy mampianatra. Hirotsaka an-trehitra ianao raiky anakavia, renika anakaviana ho an'ny zanakao mbola tsy mahalala ny milina fa te hianatra ny zavatra rehetra. Sika indraindray dia hoe zazakely tsy mahafantatra ny milina dia tena marina zany. Fa mianatra ny zavatra rehetra io, rehefa tsy hampianatra azy ianao dia madama bebele hampianatra azy. Rehefa tsy hampianatra azy ianao dia ilay mpanao lalao an-trano hampianatra azy. Zany tsy reny nanao fanekena, teletsy nanao fanekena tamin'ny toeran-tren'Andriamanitra sy ny fiangonana hoe hitaizana zanaka modely. Fa izy nefa navelatsika hitaizo iloe aleo zany ny dessin animé dia eo petraka tsara fanasalama be ohatrany hoe namana zaza dia feoki. Ary le feokira zany tavotsiny mandeha dia tsy mety eo misotro ny zazakely. Misy voalohany amizay hoe reflexion. Raha vao hirana fa dia tsy mety mbola misy azy tatatra zay. Io tandapy io rehefa tafahoana tamin'ny Filipo izy dia jereny tsara. Fa vita ny batisa tsy izay nanian'ny Filipo zany hoe rehefa tena milotsaka antrehitsika ray aman-dreny hampahafantatra fa ny fiarovana sy ny ampika dia Andriamanitra ny manatona an'i Jesosy sy ny mianatra amin'ny miaina ny tenin'Andriamanitra ny fiarovana manoloana andreo loza maro sy mihoatra ny fetratsika na tsy amintsony azy ianao ray aman-dreny dia mandeha izy. Ary io tsy miandro hoe efatra amby folo taona voatezay ko ny zanany. Dia azika hoe fanotompoa dia manomboka amin'ny voka. Any izy efa tezainao, efa voanao ny anarany. Izaka hoe tsy mampoizina. Efa voanao ny anarany, efa fanefeny zany.
Jesoa dia hoe izy mamonjy olona ho afaka mifamonjana. Mba tianao ohatran'izy re io hoe dia hoy ianao hoe tsy haiko izay anarana olo manazy ny sasany anarana mpanao baolina daholo minanana izao dia famonao ohatran'izy tika mabaolina be daraka dia natao mpanao baolina dia tia mpanao baolina manazy dia izy zany dia efa fitazana fiarovana dia fapetrao ny anarana dia efa eto ambava mba ho fiarovana fa tsy saritaka fotsiny ao an-trano io zany io zany zany fa tena hoe fiarovana apetrao dia fampianaro dia efa eto ambava tonga koa izy dia fampianaro ny vava dia voa andinika batista ahoana ny fampianara zazamena vava ny vava nasifekiro izay nafidinika batista dia maitsaka ty hoe tsy vao manena tonga dia o grisagisa ila-pivavahana any feo aniva koa ny andro ila-pivavahana raha ohatra ka mampatory zany ho azahoena volombazaha izy fa mba atolony tompo Jesosy akezany sasany ilatsika teo ohatra dia neny mivavahto zany Jesosy akezany zaza rakambana izy dia mbatao samy hafa ihany le ila tiany anankiray dia tiany anankiray 808 dia anankiray 813 dia raha izay manko dia mitolona hoe io tsy matolona tsy 813 ity tsy matolona tsy 808 ity tsy matolona tsy 638 ka sady efa tolotra ao voro izy mbola volombazaha koa ny menao azy ivatsony zany ary mitolana zany zany atoa tsy manao foany ny volombazaha ata tsy ndraindray kely fotsiny natsaratonony fa ny zava-dehibe dia hoe miaiava reny fitaizam-panany zaza ho fiavana azy amin'ireo setra maro misy roza manamotana ny fianty aoka nitahaka ny Filipo eo ratrandray tambava Filipiansy tsy mahafantatra ny olana ino fa vonona ianatra ny zavatra rehetra ny zanatsika anjaratsika zany hoe ity ho ampianarana ny zavatra zao tiako ohatra ny zavatra ohatrany matetika ampitrano tsy ovadazireny fa ianareo ankizy ary daholo ny afihany avaratra ny atsimo ny avanatsinana ato milalao aty nareo tandreo miafo ao daholo amizay ary izy daropiarivo rehefa lehibe izy dia manina koa miditra daholo zao Victorina eo anao voasanina any amin'dinika malazy nety izy hoe anareo ray aman-dreny toatrampitsany zanakareo ampiantsara sofinareo ankizy ka fahefanareo manao hoe reto miditra reto tsy miditra iny reny fa tsy voafety miamakamakana fa raha velatsika nanao tena zanatambolona izy rehetra dia lehibe izy mbola tambolona izy rehetra io enao voasaika fa tena hoe miritsa ampianatra an'ilay zaza tsy mahafantatra na inana ina fa mianatra ny zavatra rehetra tandapa etiopia tsy nahafantatra ny ina mila mpampianatra izy dia hoy izy hoe ataoko ahoana ny fahaina tsy misy mampianatra fendriana dia hoe raha tsy maintsy mpanazatra sika toany Filipo manona nay tandapa etiopiana dia izao no tsaro ijenjery ity aora voasoratrao ny tontolo misy atsika io tsy azo ilana na inona iendrika tena mahatera-boza manjanatsika tsy azosikilana tsy teknôlôjia ny tsena efa misy karazan-zavatra maro tsy azosikilana fa inona ihany fiarovana ilay tsy afaka ihany tena sika fa mila ny fiarovan'Andriamanitra nandiana lehidoa manatona an'Andriamanitra manaiky an'Andriamanitra manova manaiky an'Andriamanitra mpiarova dia makeo amin'ny Jesoa ary mianatra sy miaina ny tenin'Andriamanitra ahoana moa ny voasoratra tontolo tsy azo ialana
fiarovana no ilaina Andriamanitra atony ny teny ivelomany. Aveo koa tontolo sy azo Andriamanitra atony ny teny ivelomany. Aveo ihany tontolo sy azo Andriamanitra atony ny teny ivelomany. Amarana azy hoe sanatry fatao fitoan'ny faharoapolo. Raha izao dia akaikin'Andriamanitra anaty tsara ianao Jehovah tokoa no natao amiko mba ilaza ny asanao rehetra. Izay ilay fety tsy afaka hianteny sika manana ny loza rehetra izay manjoatsika. Andriamanitra no amantsika eo akaikiny no mahatsaratsika. Dia feno rehetra teo mba hoaroza ho antsika ndao hiverina amin'Andriamanitra, ndao ankao amin'ny Jesosy ary ndao hiaina ny tenin'Andriamanitra. Miverina amin'Andriamanitra, mankeo amin'ny Jesosy ary miaina ny tenin'Andriamanitra. Tontolo tsy azo ialana fiarovana ny ilaina Andriamanitra no atony ny teniny ivelomany. Raha izao dia mankaikin'Andriamanitra anatsara ianao Jehovah tokoa no natao amiko mba ilaza ny asanao rehetra. Hatreo hiavana ny fampizarana raha fehezina dia hoe tontolo misy atsika misy karazany zavatra maro inona ny trano mety nahatera-doza teo amin'ny fiainantsika. Mbola misy koa hitrano satria atsoratra masy dia hianazy zao tontolo izao. Ny zava-dehibe dia hoe ndao hiditra ho amin'Andriamanitra tahatrain'i Jesosy ahita fiarovana isika ary miratsika hoe inona hitrano Jesosy nanatitra homanina Jesosy na homanina famadina Jesosy hoe fitadiana Jesosy. Rehefa tafiditra ao amin'Andriamanitra eo manana masoandro seritony ezika ilay matofa voanany. Nakarazam-borona nafandriana no hoany, nakarazan-drivotra tena mahery, na olo-tany mahery na karazan'olitra toy na manontolo ny fiainantsika dia ndao anatin'i Jesosy, ndao hanaiky hianatra ny tenin'Andriamanitra. Ary anao dia mbola avy olana, dia mbola misy olona mizara ny tenin'Andriamanitra. Ary anao tsy zany. Eo ny tenin'Andriamanitra mba tena hikoriny isan'andro ao antsika isan'amponana ny rano ny mombantsika dia mitanolaka aniriny teny ary andrany hazo mafy ho voavo manomana ny loza isika. Betsaka ny loza izay mety hitondra ho amin'ny fahafatesana mihitsy ho an'ny zanakao, ho an'ny zanantsika isan-tokantrano, fa tokana ny fiarovana miverina amin'Andriamanitra mankeo Jesosy ary miverina amin'ny tenin'Andriamanitra. Eo an'Andriamanitra ny vonaitra efa amin'ny fito na zaka folo zao. Samy fampina ny tsodrana tolotra aminareo. Hitankianareo ny tompo ka hianareo. Nampamilapilatra ny taronanareo tompo amin'ny afoanareo. Anandratra ny taronanareo tompo amin'ny anareo fiakana. Mandiana ambany fiarovana. Amen. Wanajamii ileriadi ni voninahitra. Amina.